vonana miaro ny marina hanohana ny mpanolotsain'ny tanàna eny Anosy Rahampitso. Fokotany mora rano Alarobia manjaka ny kitrano an-trano amin'ny fizarana fanampiana. Fetin'ny asa tena mbola maro ireo marary ny mpiasa. Alatsinainy faharoan'ny volana May taona 2020 sy 2020 miaraba tompoko kilasy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampalalambavao ny fahita lavitra MBS manasana ao Mpananjanary anaraka izany hatramin'ny farany. Ety ampiandohana dia efa manasanao sady izahay tsy saraka amin'ny fahita lavitra MBS satria dia hoarainao aorian'izao fampalalambavao izao ny fandarana manokana mikasika indrindra ny akony dia ny Filomary Karavalomanana tany amin'ny faritra Laotra Mangoriny. Fanomboantsika ny fampalalam-bavao ary dia fety iray anisan'ny ankalazen'ny Mpinosolamo ny androany sy antsoina hoe Eid el-Fitr. Inona marina ary no atao sy mariana amin'izany. Nanantona fianakaviana sy moske iray ny mpanao gazetinay androany mikasika ity fety ity Jessica Miray tahiriny aina. Eid el-Fitr raha dika tsotsotra amin'ny teny malagasy dia hoe fetin'ny fisakafoana. Entina hanamariana ny famaranana ny iray volan'ny Ramadana izy ity ho an'ny Mpinosolamo maneran-tany. Inona ary izany no atao amin'ity andro ity? Ny atao Eid el-Fitr zany fetin'ny fisakafoanana. Eid zany fety, al-Fitr zany hoe finanana. Satria hoe avy nifady sakafo zany zay tanaty iray volana, androany zany fety natokana zany Islamo rehetrarehetra miara-misakafo. Ny atao hoe fety sy Eid el-Fitr zany hoe mamoaka zany anao tena tsara hoe le fianakaviana Islamo marifo omena zany hoe mila mifaly daholo zany Islamo rehetrarehetra zany amin'ny androany, tsy mila misy hoe Islamo na diare aza malahelo amin'ny androany. Miankina amin'ny tetiandron'ny volana na calendrier lunaire ny datin'ny Eid el-Fitr fa tsy mitovy amin'ny calendrier solaire. Mahatonga an'ilay Eid el-Fitr miovaova zany isan-taona na ny Eid el-Adha satria ny mpino musulmane zany mampiasa ny calendrier lunaire. Lunaire zany fa tsy calendrier solaire, ka ny calendrier solaire efa fixe fa ny calendrier lunaire zany dia eo amin'ny 20 andro na 30 andro dia latsaka 10 andro na raika amin'ny 10 andro isan-taona zany ny Eid el-Fitr. Zany hoe raha tamin'ny heriny zany zandroandro 2 mai tsika mankalaza azy dia tamin'ny heriny zany tany amin'ny 13 mai zany no nankalaza azy na 12 mai ohatrohatr'izay. Toujours zany latsaka 10 andro any dia amin'ny taona ho avy koa mety any amina 22 avril na 23 avril any koa zany mety ankalazana le Eid el-Fitr. Nanantona fianakaviana iray izahay androany nanontany ny fiomanan'izy ireo amin'ity fety ity. Efatry ny ela ny fiomanana. Dia ny omana fatratra mihitsy indraindray ary tsy matory mihitsy sakalina amin'ilay fanomanana an'izay dia indrindra moa tamin'ny alina tena tsy natory hatramin'ny 2 maraina amin'ny 3 maraina nikarakara ny sakafo, nikarakara ny fampiangonana trano, nikarakara ny lamba hoentina rapitso, nikarakara ny rehetrarehetra mihitsy zany dia tao anatina hoe fotoana maromaro zany efa nomanina an'izay. Satria amin'ny mahafety azy zany aminay musulmane zany tsy misy fety afa-tsy anankiroa ihany. Fety voalohany dia Eid el-Fitr androany dia hoe famaranana ny Ramadan, dia ny fety faharoa indray Eid el-Adha, iny zany dia fahatsiarovana le sacrifice na le sorona lehibe nataony mpaminany Abrahama tamin'ny zanakany Ismaël. Misy ny fanomanana sakafo araka izany teto. Mifandimby mivahiny isan-tokantrano ny Mpinosolamo. Eid Mubarak ho an'ny Mpinosolamo rehetra. Fa amin'ny anaran'ny tenako manokana Marc Karavalomanana sy ny antoko politika TIM ary ny RMDM dia faly miarahaba ny Mpinosolamo rehetra na totosa ny fifehezana nandritra ny volana masina Ramadany. Engany nezaka rehetra nataonareo tamin'ny alalan'ny vavaka sy ireo asa soa marobe ho voarain'ilay nahary avokoa ka ody fitahina sy fahasoavana ho an'ny isa-tokantrano ary indrindra ho an'ny firenena. Io no teny fiarahabana nataon'ny Filomary Karavalomanana ho an'ireo Mpinosolamo rehetra eto Madagasikara tamin'ity andron'ny Eid Mubarak ity. Fa ny fanitsakitro ireo mpiasa nankalaza ny fetin'ny asa tetsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina ho Malalahady voalohan'ny volana May karama mifanaraka amin'ny fidangana ny vidim-piainana no notakin'ireo mpiasa. Akoatra izay dia takin'izy ireo ihany koa ny marary ny mpiasa amin'izao fotoana izao. Asin'Andriamalala, Tokramarla. Karama mifanaraka amin'ny fidangana vidim-piainana notakina izay nanakoako tamin'ny fitarainan'ireo mpiasa tamin'ity voalohan'ny volana May 2020 sy 2020 ity. Tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana, ny karama tsy mahavelona intsony. Samy mitondra ny marary azy ireo solitena ny sindika. Eny,
na ny solotena ny mpiasam-panjakana azy dia manana ny maharary azy. Ny mpiasam-panjakana amperonazy dia mitaka izay loha hevitra teny lehibe dia ny famoronana asa, ny fidiram-bola mifanaraka amin'ny vidim-piainana ary tany-tandalana lavitry ny kolokolo ary mandry fahalemana. Ny mpiasam-panjakana dia mitaka ny fanatsarana ny asam-panjakana. Ireo mpiasan'ny orinasa fakaba ihany koa dia manana ny maharary azy ireo. Mitombo isan'andro ny vokatra na production journalière ho an'ny mpiasa tsirairay izay tsy matsatsa dia saziana ary miafara amin'ny fandroahana. Voakasika izany ny mpiasa tsanaina eo anivon'ny toeram-piasana, voaterina izany ny mpiasa manao ny asa tsy tsatsiny aina nefa tsy maintsy fitaina. Faharoa, tsy mifanaraka amin'ny toetrandro ny sy ny aretina amin'ny asa ampiariny eto amintsika izay nivoaka tamin'ny taona 2017. Sa manome taratasy fanamarinana fa aretina vokatsy ny asa tokoa ny nahazo ny mpiasa. Misy eto Madagasikara izany syndicat ny Veriasa sy ny asa tandindomindoza izany. Izy ireo dia mijery lavitra entina indrindra hampandrosoana ny Madagasikara. Fa raha ohatra ka tiantsika ametraka fampandrosoana tena izy amin'ny fomba tena maty aminy dia indrambo teny vazaha hoe ny investissement intellectuel no tompoko lehibe lavitra noho ny investissement matériel. Noho izany foany tompoko ireny fanomezana amin'ny endriny isan-karazany izay mamolavola olona ho mpagataka. Fandao avadikitsika izy ireny ho fampianarana, fampifanana asa mba hahatonga ny olona ho matianina amin'ny fantanarana ny asa. Tiako sotomina saintsika makasika ny asa tandindomindoza ary anaovana fitakiana mavesatra tena mavesatra satria anisan'ny voafantsy anatin'ity resaka ity reto ny orinasa izay miankina amin'ny fanjakana ny atao semi privé. Takinay ny anajana ny tenomena tamin'ny conseil des ministres hoe ho foanana ny organisation rapassé fa saingy ny mpiasa rehetra ho intégrena amin'ny fanjakana tompoko. Zay ny antony goavana be anaovana anjo satria samy lena lehibetsika aoka samy tazona tenomena. Ny olona ny tsy fandriam-pahalemana, ny olona ny ara-tsin-dalana, ireo kosa ny tena marary ho an'ny tontolon'ny fitanterana. Fa manao ansoavy ihany koa amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny ny amin'ny tokony hijerena vahaolana mahafitra hampandriana fahalemana amin'ny tany. Manarak'izay, raha amin'ny resaka sehatra ny fitanterana isika dia efa natsidiko teo ny resaka tsy fisinasa. Ny tsy fisinasa izay mahatonga ny firoborobonin'ny sehatra tsy manara-dalàna ka lasa mamono ny asanay mpitatitra ara-dalàna izay efa zara ravelona ankehitriny. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana nampanantena fa hanome asa izahay mba hitana ny teniny satria lasa ny kely ananana indray no esorina eo aminay amin'izao fotoana izao ka tsy afaka ny anaiky izany izany. Satoina fotsiny ihany reny fa ankoatr'izay dia nanatanteraka dia be moa ireo mpiasa sy syndikalista tamin'ny andro ny omaly. Niala teo Ambohijatovo mandrapahatonga atao amin'ny kianja amin'ny tafiny Mahamasina. Niavaka ary samy nanana ny fomba nanamariany ny fetin'ny asa omaly ny firenena maro. Ny afara tamin'ny korotana kosa izany tsy raha ny tao Frantsa manokana Ando Miaratina Andry Rakoto Malala. Nianga tamin'ny fihetsiketsehana nataon'ny syndicat ny mpiasa tao Chicago ny ray me 7,700 ny daty fankalazana ny fetin'ny asa. Etsika izay nitakin'ireo mpiasa ny ora fiasana ho adiny 8 isan'andro. Nandalo tsingana maro ary namizana ain'olona mihitsy zany tany an-toerana vao tafapetraka. Taoriana kely io tany Frantsa ny taona 7,700 nanapa-kevitra ihany koa ireo solotena ny mpiasa avy amin'ny firenena Europeana maro
ny anomana andro iraisam-pirenena ho an'ny ady amerana ny ora fiasana ho adiny 8 fa tsy adiny 12. Nisy ny marika nataon'izy ireo na nehoany izany nilazana fa adiny 8 atoriana, adiny 8 iasana ary adiny 8 ialana voly. Nanomboka teo lasa fanaovana fihetsiketsehana ny datiny iray me ary ireo mpiasa mihitsy no manapa-kevitra amin'izay ataony mandritra io fotoana io. Ny taonina 1970 vao nisy ny lalàna manambara fa adiny 8 ny ora fiasana ary ny taonina 1970 no lasa fety ny asa ny iray me. Firenena maro no mametraka io daty io ho andro tsy fiasana kanefa andro isan-karama. Misy ananefa ireo tsy mampiatra izany toy ny any Pays-Bas sy Suisse. Samy manana ny fomba nankalazany azy avy ny firenena tsirairay ho any andro nomaly. Ny avaka amin'ny tao Frantsa satria dia ny afara tamin'ny korontana izany. Olona mahery ny 9 sy 1 nanao diabe ka 4 sy 4 alina tamin'ireo tao amin'ny renivohitra. Minitra vitsy monja taoriany ialany diabe avy amin'ny Place de la République no nitranga ny fifanenjehana voalohany. Nisy vondrona mpanao fihetsiketsehana niala tamin'ny diabe niantso ireo mpitandro filaminana. Raikitra ny Sakorika toeram-pivarotana samihafa simba. Nenjandroa raka izany nitady teo amin'ny rotonta ka voaterina ndefa bomba mandatsa ranomaso ireo mpitandro filaminana nanaparitahana ny mpanao fihetsiketsehana. 17 no fantatra voasambotra ary 8 naratra nandritra ity hetsika ity. Nivoatra tamin'ny hetsiky ny mpiasa tao an-toerana omaly. Nivakin'izy ireo momba ny olona ny karama, ny fiahiana ara-tsosialy sy ny maro hafa. Mandidina izay vaovao ny tontolo ny asa izay hatrany lasa mitsabaka amin'ny raharaha sehatra tsy miankina ny filoham-pirenena. Hoy avy eo anivon'ny randrana sindikaly ranan'ny heviny mikasika ny fampiakarana ny karama androany tokony hafainganina hoy ity sindika ity ny famoahana ny anexa fampiarana io fampiakarana io. Nilaza ihany koa ny sekretera jeneraly ny randrana sindikaly fa maro loatra ny fandaniana ataon'ny fanjakana ka tokony ahenina onjalalana raha nevo manana Mathieu Prince. Mitsabaka amin'ny raharaha sehatra tsy miankina ny filoham-pirenena hoy avy eo anivon'ny randrana sindikaly ranan'ny heviny makasika ny fampiakarana ny karama ny avy eo anivon'ny sehatra tsy miankina. Tokony avoaka ny avy eo anivon'ny ministera ny asa sy ny fampananana asa ny anexa amin'ny fampiarana ny fampiakarana ny karama mba hisorohana ny olana mety ateraky ny tsy famoahana izany. Efatra amin'ny voalohany mihitsy nametraka hoe raha resaka fampakarana karama zany aty amin'ny sehatra tsy miankina moa zany rehefa fantatry ny rehetra anjarany aty amin'ny sehatra tsy miankina fa tamin'ity moa zany mitsabaka ao anatin'izay ny fanjakana. Tamin'ny 2012 namoaka ny mikasika an'ilay roetsy ny fanambarana ny fanarahany ny sehatra tsy miankina sy ny filoham-pirenena tamin'izay fotoan'izay dia navoaka ny lalàna fampiarana ny lalàna mivoaka nampiarana tamin'io ilay note fotsiny no navoaka fa tsy nisoratana tao ilay anexa na hoe taratasy tovana tokony efa faritana zay foana ny ainana teto hatramin'izay zany faritana foana iny fa tsy hoe avoaka fotsiny noty dia avela iady ihany ny sindika sy ny mpampiasa. Ny fitsinjovana ny tombontsoan'ny mpiasa ny tokony ataon'ny fanjakana lahara-pahamehana rehefa misitraka ny zon'ny mpiasa dia ho azo antoka fa hitombo ny famokarana ka hisy fiantraikany amin'ny fampandrosoana ny firenena izany. Ny fampianana ny fandaniana ataon'ny fanjakana no ahafahana manatanteraka izany hoy hatrany ity sindika ity. Loatra ny fandaniana ataon'ny fanjakana tokony ahenany fa tsy manjary ny aty amin'ny opérateur aty amin'ny sehatra tsy miankina foana zany no miaritra ny mafy satria takiana ambomoronana zao etra rehetra zao nefa ny papin'ny fanjakana tsy mba manao an'izany fifehezan-kibo mihitsy ao anatin'ity fiainany ity dia lasa ahity aty amin'ny sehatra tsy miankina foana zany ny rihatra na aty amin'ny mpiasa na aty amin'ny mpitantana orinasa. Zay ny le manahirana tokony samy tompona andraikitra dia mba mifehy-tena koa zany ny fanjakana ahena daholo dépense rehetrareo fa tsy atao varanahany lasa manao zay tany kibry zareo. Na dia efa tafala ao anatin'ireo firenena sokajiana ho mahantra amin'ny resaka karama azy Madagasikara dia tsy mbola ampy manoloana ny fiakaran'ny vidim-pianana ankehitriny ny fampiakarana karama natao. Ny fifehezan'ny fanjakana ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro ihany no hany vahaolany hialana amin'ny olana ara-tsosialy atrehan'ny mpiasa malagasy amin'izao fotoan'izao.
eo amin'ny vavaony sosialy kosa indray asaika ahitana tsy fahatomombanana matetika ny fizarana fanampiana ho an'ireo trabona avokatry ny fandalovany rivodoza teto amintsika. Anisany antony mahatonga izany ny fisian'ny trano an-trano ataon'ireo komity misahana ny fizarana. Velotaraina araka izany ireo izay tena trabona ka tokony sitraka izany kanefa tsy mahazo akory. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Mateo Prince hatrany. Nanao fihetsiketsehana manoloana ny tsy fisitrahana izy ireo ny fanampiana ho an'ny trabona ireo poniny eny amin'ny fokontany Mora Rano Alarobia androany marainy. Ity fokontany ity izay nahitana trabona maro vokatry ny fandalovan'ny rivodoza teto Antananarivo ary misy amin'ireo tokantrano sasany aza ny mbola tsy tafarina hatramin'izao fotoan'izao. Raha ny fitarainan'ireo ponina dia misy ny kitrano an-trano ataon'ireo komity mpandray anarana. Misy ireo izay tokony tena hisitraka ny fanampiana kanefa tsy mahazo izany akory. Nanamafy hatrany ireo ponina fa hatramin'izay nisy ny fizarana fanampiana dia tsy mbola nahazo mihitsy izy ireo na dia natao fanadihadiana sy noraisina anarana foana azy. Takindreto farany araka izany nisy ny mangarahara makasika ity fizarana fanampiana ity. Rano tao an-tranonay atraty misy komity akamany eto manatrika eto zao mahafantatra zany atraty ny rano an-tranonay nandritra ny 2 volana tsy nahazo ako misy izarana vola tsikoty misy izarana vary tsikoty za manana zanaka malemy tsy hoe toko sikaramana akory le zaza malemy fa io tsikoty eto amin'ny fokontany faharoa manaraka an'izay misy le olona mipetraka eny an-davarangana mitikitiky ireo ohatran'izao tsy trabona mahazo zany efa milono anaty rano mba malahelo ihany ianao milono anaty rano na tsikoty zay zany sanatiako remety hatran'le fanampiana fa le toetran'le olona eto mihitsy zany eto amin'le vomera sy le sosialy ny tena manjeraka be fa tsy dia hoe zay mety hatran'le fanampiana fa zay mbola afaka mitady no hoaninay fa le toetran'le amin'le vomera mihitsy zany manjeraka be zay ao an-tranony ihany ny soratana ary ny olona tokony mahazo tsomeny le tena sahirana fa ny olona manan-katao indray nomeny. Niteraka famalina teo amin'ny fokontany sy ireo ponina mihitsy moa ity olana fizarana fanampiana teny amin'ny fokontany Mora Rano ity. Ny fokontany Etsekilany milaza fa tsy avy amin'ny fokontany mahatonga ny olana. Ireo ponina kosa Etsekilany manizingizina fa tafiditra ao anatin'ireo mpanao trano an-trano ny fokontany. Eto amin'ity fokontany ity zany risirisiko tanatrano. Misy zao fanampiana aloha voalohany indrindra zavatra tsirairay misy zao fanampiana miendreto orinasa manodidina reto tia ny trano pokotany ity akaikitsika ety ato ny trano président pokotany dia ao ny tahiriziny zalala zavatra dia io raha hoe tonga 3 jours ohatra io ohatra zany androany zao latsinainy tonga ao amin'ny sabotsy vao zaraina dia efa mandeha efa samy maka zany zareo mitondra anatin'ny fokotany io dia trabona koatra zay zay tiany zareo avoaka lista ao ihany zany sansireny zareo zany ny anaran'ilay olona misy zao olona atraty hatramin'izao mbola tsy miverina anatin'ny trano ipetraha mbola misisika any amin'ny fianakaviana tsy mahazo na fanampiana rava PPN reny tsy mahazo na io volo io ary nefa misy tsy trabona mahazo amin'ny angatahan'ireo ponina ny analana sy hanolona ireo komity loharano izay misahana fandraisana anaran'ireo trabona eny anivon'ny fokotany. Saika ny akamaroan'ny ponina eny Mora Rano Alarobia no tsy nisitraka fanampiana kanefa dia trabona avokoa. Vavaony trangam-piarahamonina lehilahy iray 15 taona no hita faty atao Soanierana komina ambanivohitra Arivomamo Omaly. Olona nandalo anakafako vao maraina teny amin'ny manodidina no nahitany razana ka nampandre ireo manam-pahefana tao amin'ny fokotany. Raha ny fizahana nataon'ny mpitsabo dia fantatra fa nisy namono ity rangahy ity finday iray sy fakturan'ny jirama misoratra amin'ny anaran'olona avy any Andranomena Antananarivo no hita teny aminy. Nantsona ireo laharana atao amin'ny finday saingy tsy tratrantsy ny akamarony. Nampandrenesana ihany koa ny olona tany Andranomena saingy nilaza ho tsy malala ity rangahy maty ity. Voaterina levina omaly tolakandro tany Ambohifaly ny razana noho izany satria tsy nisy fianakaviana tonga nakazy. Fa miaratsy ny fiarahamonina malagasy ankehitriny no nerisetra izay mihamaro ary miaratsy dia very ny soatoavana malagasy satria ny vola sy ny valifaty no mibaiko ny olona sasany ka mahavita mamono mahafaty fanadihadiana nataony Ravirazafy sy Tokramarolahy. Eo ny fahantrana ny fiakaran'ny vidin'entana izy anisa mampirongatra ny tsy fandriampahalemana vatranga matetika hita ihany koa ny tondromolotra sy ny fanaovana valifaty ka avitan'ny olona sasany mamono mahafaty. Ny tsy misy intsony ny ray aman-dreny sy zanaka na piraitam-po samy ahitana izany endrika herisetra izany avokoa. Kolotsaina no resaka eto, kolotsaina izay maty-matesan'ny fanjakana saingy very no tsy fisiany firaisankina intsony. Afaka tenenina foana hoe fahatrana zany ny olon'izao rehetrarehetra zao fa misy koa resaka kolotsaina ao misy koa resaka lolony ao misy resaka fiarahamonina tsy mirindra ao ny fiarahamonina amin'izao efa fiarahamonina tsy ao anatin'ilay hoe vonona iarahamonina intsony
fa sy fiarahamonina samy maka ho azy ary ny fiarahamonitsika moa tsy lao zany zay misy resaka sy hoe fiatraikany ny fahitana ny fahitalavitra ny fahitana ny sarimetsika maro samihafa efa miano anatina culture na kolotsaina na herisetritsika dia amintsika tsy misy afa-tsy ny herisetra ihany ahafahana mamaolana lononony eo anivon'ny fiarahamonina dia herisetra zay problème au niveau fiarahamonina dia samy mampiseho ny herisetra dia amiko zany tsy dia mahagaga loatra satria efa tafiditra ao anatin'ny kolotsaina na herisetra tanterakatsika dia lasa zay didiny be sany zany dia resaka dahalo teo efa hatr'izay nge resaka dahalo hoe mifanafika ny tanàna efa kolotsaina taloha ela be zany fa tsy ho izao zany akory fa izao mafimafy kokoa satria raha taloha mifanafika miaraka amin'ny antsy miaraka amin'ny lefina zao mifanafika miaraka amin'ny basy zao mifanafika mety misy havan'ny antsy sy ny aroa manana basy na ny havana manana fahefana dia sarotra be izy. Vavao kolotsaina kosa indray totosan'ny andro ny alamady omaly ny fankalazan'ny fikambanana Zanadranavalona Anosy Manjaka ny taom-baovao nimerina. Niverina tamin'ny laony ny fankalazana rehefa nandalo ame anara-pahasalamana nandritra ny roa taona ny fanesy. Narana ihany koa ny fomba nahazatra hatrizay tamin'ireo fankalazana maro any aloha. Ravirazafomainina sy Mathieu Prince. Ny alaovany arendrina sy ny fandroana taom-baovao nimerina nandritra ny tsinam-bolana voalohany alamady. Ao anatin'ny fiandrianana no misy nivon'ny kolotsaina sy ny fiarahamonina hitehirizana ny soatoavana amin'ny fahendrena sy ny fomba ary ny fady. Mihamazava malagasy ny vaninandro nankalazana ny tena taom-baovao nankalazaina teto anivon-tany. Ankehitriny no ny Tangalamena Patrick Zakariasy ny solotena ny masom-piandrianana avy any amin'ny faritra. Mandrisika ny avy any anindran-tany ampisongadina ny fomba fanaony ihany koa ny fanehoan'ny fokomerina ny maha izy azy toy izao. Nampatsivo ny fefa misy ny dingana amin'ny fampitambarana ny fankalazana isam-paritra. Anasongadinana ny fomba ny tsirairay sy entina maneho firaisan-kina amin'ny tokony ananan'ny malagasy ny taom-baovao iraisana atao ireo firenena hafa izay atao isaky ny tsinam-bola ny lohataona. Maninona moa no tsy mitovy amin'ny tandrefana ny taona ny malagasy. Ny tsika malagasy eny tompoko dia mazavy tsy ampy 240 andro mihoatra ny any amin'ny tandrefana ny taona ny isan'ny andro amin'ny taona malagasy. Maninona moa misy miteny hoe ny alamady ange ka tsy taona vaovao fa isika malagasy eny manana ny volana ialazana azy. Alamady parmatonga ny hatrany amin'ny alotsy ary zany volana alamady zany dia mibaby zanaka andro maro hatrany amin'ny alotsy ka ny androany sady volana alamady ny zanak'andro alamady zay mahatonga ny olona manao hoe tena alamady lehibe io. Eo amin'ny vavaony fanatanjahantena nampiakapeo omaly ny teo anivy ny komite olimpika malagasy manoloana ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana amin'ireo taranja ara-panatanjahantena hafa akoatra ny baolina kitra. Mahatsiaro natao anjorom-bala izy ireo araka ny fanazavan'ny filohan'ny komite olimpika malagasy sy teny Randriana Soloneko. Asin'Andriamalala Tokramarla no mitondra izay vaovao izay. Tsy faly amin'ny mpitondra fanjakana ny ankamaroan'ireo federasiona malagasy akoatra ny baolina kitra. Mahatsiaro tena atao anjorom-bala mantsy izy ireo raha oharina amin'ny tontolon'ny baolina kitra. Lasa nyity taranja ity avokoa mantsy ireo vola tsy foto-drafitrasa kanefa ireo taranja hafa tsy mba manana ny azy. Ohatra amin'izany zao ireo taranja ara-panatanjahantena hafa dia tsy manana dojo intsony taorian'ny fandrodanana ny Kianjaben'ny Mahamasina. Efa heritaona mialohan'ny lalao nosy izay ho tanterahana eto Madagasikara isika izao. Tsy misy ny fanomanana avy amin'ny fanjakana, tsy misy ihany koa ny toerana ahafahana manao fanazarantena sy fampifondronana ho an'ireo taranja hafa. Mila fanapahan-kevitra hentitra tsy maintsy atao farafahatariny mois de juin mba hanomboka ny regroupement ny fédération 13 izay hanao yatsika an'io Zerezila io. Misy fodrafitsasa vita ny fitondrana fa matetika sport anankiray ihany no mahazo tombotsoa amin'izany dia ny football. Raha tsy teny fotsiny aho fa fodrafitsasa zay natao ho an'ny Barea io
dia voaroka tao daholo ny dojo nasionaly rehetra. Izay zavatra izay no anaovanay antso avo any fitondram-panjakana tsy vitany hoe tsy manomboka ny regroupement fa tsy nahatomboka atao aiza tsy afaka satria lasa ny foto-dôly ny entana, lasa ny foto-dôly ny foto-drafi-tsasa rehetra zay napetraka ho anay rehetra dia manao antso izahay mba homena dojo mba ahafahanay manao préparation ho an'io lalaon'ny nosy zay atsehitsika io zany. Omaly moa ny totosa ny fianamben'ny mpikambana ao anatin'ny komite olimpika malagasy ary izay no nivohitra taorian'ny fivoriana. Eo amin'ny vavaony maresaka iraisan'ny pirenena nitrangana trano Matsirava natao manihy Filipina ny maraina teo. Olona valo no fantatra fa namony aina nandritra izany ary trano marobe ihany koa no ravan'ny afo Andomiaratina Andry Rakotomalala. Olona valo maty vokatry ny aintrano goavana nandravarava tao amin'ny tanàna. Misy ireo olona mantra sy sahirana ara-pivelomana ao manihy izay renivohitry Filipina ny maraina teo. Tokony ho tamin'ny 10 orany an-toerana. Ny enina amin'ireo dia zaza sy ankizy tsy mbola ampy taona avokoa raha nitatitra natao ny sampana mpamonjy voina ao an-toerana. Olona 3 hafa naratra. Tao amin'ny riana faharoa ny efitrano fianarana iray ao amin'ny oniversiten'ny Filipina no nisy ny firetana saingy tsy mbola fantatra kosa ny aviany afo. Naharitra ora 2 ny famonoan'ny mpamonjy voina ny afo. Manansarotra nefa ny fifehezany izany no ny amafy ny fitsikon-drivotra tao an-toerana. Niparitaka tamin'ny trano hafa manodidina izany ka nananika ny 20 ireo tafipotika sy lasa lavenina tamin'ity loza ity. Efa mandeha ny fanadihadiana ataon'ny tompon'andraikitra ao an-toerana mahakasika ny tranga. Ratsaivina mahery ny 12 tapitrisa ireo mponina ao manihy renivohitry Filipina ary saika hitrangana aitrano matetika tahaka izao. Maro amin'ireo mponina avy lavitra na ihany koa avy any ambanivohitra no miakatra sy mandositra ao amin'ity renivohitra ity. Mitady sy maniry fiainana tsaratsara kokoa mba hialana amin'ny fantrana misy any amin'ny toerana tsirairay fiavin'izy ireo. Nanao fanambarana androany ny vovonana iray mampifondrina fikambanana maro miaro ny marina tetsy Akazomanga. Milaza tsy misy fepetra izy ireo fa noana ny mpanolotsain'ny tanàna izay iaran'ny antso izay sy ny fitoriana misesisesy amin'izao fotoana izao. Jessica Miray tahiriny aina. Raha ampitso no atao eny Anosy ny fitsarana mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra. Isan'ny atrika izany ny mpanolotsaina IRK Clémence Rarinirinina. Izy izay efa fanipolona izao no notoriany ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra na Nandria Citoine tao anatin'ny 20 volana. Nanao fanambarana androany ny fikambanana manodidina ny 30 izay mivondrona ao anatin'ny vovonana miaro ny marina. Endrika antso-jay izy ao atao nandian'olona tsy mahazaka demokrasia ho iatran'ny fanambarana. Izy ireo izay anatrika ny fitsarana eny Anosy raha ampitso. Dia ny tolona ataonay ohatr'izao zany dia mivoatra arakaraiky ny toe-draharaha satria izay koa matoa mandany fotoana sy mitady hevitra mba entina handrindrana ny fiarahamonina eto amin'ny firenena dia mba mitady valo mafapo zay. Ka rehefa ohatra zany ka tsy mifanaraka amin'ny zavatra takinay ny mety iseho ny rapitso sy tafaka pitso dia mivoatra manaraka izay ny tolona eto amin'ity firenena ity satria firenena raha manana sy fahalalahana iaraha-mikatsaka no tanjona kendren'ny fikambanana rehetra izay mifondrona ato anatin'ity izay soloana tena ireto aloha androany satria mbola maro be ireo hoentanina anatevin-dalana ny tolona izay raha manana. Miantso ny mpanao politika anatevin-dalana ny hetsika fitakiana izay ataon'izy ireo. Lasa fanampenam-bava foana ho izy ireo mantsy eto amintsika ny hetsika politika. Ny famahana ny olana eto amin'ny firenena ankehitriny dia tsara ihany ny tsy dia sinina matahoratra izay foana satria isaky misy hetsika atao dia io fanampenam-bava amina resaka politika io foana ka zay ara tena etona dia tena miantso tanteraka mihitsy ny atoko politika mba hanatevin-daharana ny fitakinana ataon'ny fikambanana, ny fitakinana ataon'ny syndicat, ny fitakinana ataon'ny mpianatra, ny fitakinana izay manana ny olana rehetrarehetra amin'ny firenena ity satria lasa vahaolana vonjo maika foana no azo isaky ny tolona izay ataony
sehatra tsirairay na sektora tsirairay manodidina ny 30 ny fikambanana mivondrona atao anatiny ity vovonana antsoina hoe miaro ny marina ity. Samboran'olona milaza marina fanaovana raha-matahora. Fa naresaka ny teny amin'ny fokotany ampandriam-behivavy Ambohimanarina omaly netsiketsika ny antokotiko Madagasikara notaria ny solomam-bahoaka timy mateny an-toerana omaly alahady ary dia faly avokoa ny mponina tao amin'ity fokotany ity Asin'Andriamalala toky Ramarola. Namonombo mihitsy ny solombavam-bahoaka Todsoa Andriamampandry omaly alahady nentina nampifaliana an'ireo vahoaka ao amin'ny fokotany ampandriam-behivavy tao Ambohimanarina. Nanolotra lelavola ho an'ireo zokiolona sahirana fa namina mitovy ho an'ireo ekipa mpanao baolina kitra ao amin'ity fokotany ity, fiaraha-misakafo ho an'ny rehetra ary lakana iray ampiasan'ny mponina ho fitaovam-pitaterana izay nataon'ny solombavam-bahoaka Todsoa Andriamampandry tao amin'ny fokotany ampandriam-behivavy. Ankoatr'izay dia nitondra ireo marary ny vahoaka ao amin'ny distrika misy azy ihany koa ity solombavam-bahoaka ity. Dia tokony miako voaka ny nambandrim-behivavy satria fantatry ny vahoaka ny asa sosialy ataoko eraka Ambohimanarina. Tsy adino akory ny vahoaka ny nambandrim-behivavy fa misy dingana io dia manome toky any ampandrim-behivavy aho. Rehefa tsy ataon'ny mpanatanteraka tokony anao azy ny fododrafitrasa ny tetezana maro isan-karazany dia ataoko amin'ny tenako manokana izany. Na dia tsy asany solombavam-bahoaka ary izany satria solombavam-bahoaka dia manolalana ny asany dia mitondra feon'ny vahoaka dia manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka. Efa ampy izay efa hotely taona izay tsisy ninona vita taty ka rehefa tsy anaonareo dia raisiko ndraiky izany ao anatin'izay miantso ny vahoaka nambandrim-behivavy ary averika ihany jerevo ny sosialin'ny olona, jerevo ny fiainan'ny vahoaka, jerevo ny fambolena aty aminay fa tena mijaly reto vahoaka ety ambandrim-behivavy izay dia mbola miaro ny vahoaka. Aza mikitikitika ny vahoaka beta be vahoaka ety Ambohimanarina mivarotra ny olona dia tsy asaina mivarotra ao anatin'izy mampitandrana izay aza mikitikitika ny vahoaka aty aminay mahasombavam-bahoaka na rehefa sonareo amin'ny fifiarotana ny olona dia meo plasy vaovao ny olona ao anatin'ilay izy fa aza hoe sonina le olona dia ninona le olona dia angalatra le olona ao anatin'izay ka tiana tenenina izany ao anatin'izay omeo asa ny tanora, omeo asa ny olona aty aminay fa tsy mananasa, ampio ny tantsaha, omeo ny zezika izy, omeo ny fitaovana rehetra izy ahafahana mamokatra izany ao anatin'izay. Ankafaliana tanteraka moa no niaona n'ity solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany Antokotima ity niaraka tamin'ireo vahoaka ao amin'ny fokotany ampandriam-behivavy. Akoatra izay dia lalàna tokony mifandraika amin'ny sosialim-bahoaka no atao lahara-pahamehana amin'ny fivoriana ara-potoana atrehan'ny solombavam-bahoaka sy ny antenimiran-dolona raha nambaran'ny solombavam-bahoaka Todsoa Andriamampandry hatrany. Amin'izao fiakarany vidim-piainana izao dia tokony izay lalàna ahafahana mijery ny sosialim-bahoaka no tokony hibahan'ny toerana fanampanazavana. Amin'ny talato izao zany ny fivoriana indray ara-potoana ny hevon'ny antenimiram-pirenena. Lalàna iandrasanay zany na ny andrasako manokana dia tokony lalàna misy fiatefany mivantana any amin'ny vahoaka. Ohatra tokony asiana ny lalàna ho amin'ny fahinanany ny vidim-piainana. Izany izao ny andrasan'ny vahoaka, lalàna eo amin'ny resaka famokarana, lalàna eo amin'ny fanamorana ny fananana asa sy ny famoronana asa. Izany nge ny andrasan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao izay zany no tokony atao ary tokony mandray andraikitra ny mpanatanteraka izany hijery an'izany. Fa tena efa tsy zakan'ny olona intsony izao ny fahefa mividy ny olona ambany dia ambany, ny vidim-piainana miakatra. Zao zao dia hoe hiakatra indray ny solika, rehefa miakatra ny solika dia miakatra daholo indray, na ny vidim-bary io, na ny PPN io, na ny frian'olona io. Dia tena tsy ho zakan'ny vahoaka intsony zany ao anatin'izay. Ka dia takiana zany ho takiana manokana izay lalàna sy izay zany mba ahafahana mijery ny fahefa mividin'ny vahoaka sy ny vidim-piainana sy ny asa fa tena tsy rariny intsony ny fiainana amin'izao fotoana izao. Tapitra ny fampalalamba-baovao tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Warainao aorian'izao fampalalamba-baovao izao ny fandarana Global News. Aorian'izay ny fandarana manokana mikasika indrindra ny akony dia ny Filomary Karavalomanana tany amin'ny faritra loatra Mangoro iny. Aorian'izay ny fandarana Dinka ary ny horonan-tsary indray miseho atolotry ny MBS ao anao mitondra ny lohateny hoe Le Borol. Ny tena kosa mametraka ny manapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.